tsy mahay mifaly sa manao retenu fa tsy mare olona mitiaka mafy ahaba na hoan'le olona na hoan'andriamanitra. Ay ve misy an'izany a fa afeninareo le talentanareo hoe ndareo retreo no mandray anjara daholo fa tsy hoe izay mitsangana eto ihany e. Tamin'ity taona 2024 ity a raha ohatra tsy hiakararaka tsara ny vaovao fiangonana dia nisy fety natao teto amin'ny FPMA. Inona ka izy azafady? Tsy maheno a zao a tamin'ity taon'ity no nankalaza ny enimpolo taonany ny FPMA. Fantatsika zava-dehibe zany tsy miverina indroa ao amin'ny fiainantsika ny enimpolo taona ny FPMA. Misy zavatra hozaraiko aminareo a voaray tany amin'ny Sakabe eno tsara ty fantatareo tantaran'ny Josefa. Inona John Joseph Namiby dia avy eo dia avy eo zay zao a hojerentsika ny tantaran'ny Josefa. Josefa navidiny ralahany a dia avy eo a lasa prime ministre hozy izy a fa nitenonareo tandrikatra. Jerentsika io tantaran'ny Josefa io raha ohatra zany tsika ka hoe tsika zany le atao hoe ny olona rehetra matsy dia mieritreritra foana hoe ny Amerikana zany tena oloarana atao tany. Tantaran'ny Josefa zany le namidy a lasa midevy dia lasa prime ministre. Zay ny zavatra fataon'ny Amerikana na tsaiko hoe le rêve américain izy foana voalohany amin'ny zavatra rehetra rêve américain. Raha ny Amerikana no manao traduction ny tantaran'ny Josefa dia zay mitsy ny filazana azy hoe zany le farany ambany taty dia reboiry sa le rêve américain. Fa taoriana lasa prime ministre izy dia inona zavatra niseho? Nisy mosary. Ka rehefa nisy mosary dia inona nataony? Nalainy indray a ny fianakaviany iray manontolo dia nivokisana. Raha ohatra ka ny africaine no manao traduction dia inona lazainy? Regroupement familial ohatra. Fanareo ny zavatra rehetra eritreretintsika amin'ny fotoana hoe mandeha ho azy dia izy fa Andriamanitra manana planina amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika. Aza mieritreritra ianao androany fa hoe raha resaka amin'ny latin'le fahoriana ianao androany fa mety raha-pitso ianao a lasa mahazo le rêve américain nataon'Andriamanitra ho anao fa tsotsapanao. Ary rehefa azonao le izy a mahaiza mizara zay a mahaiza mizara. Agatana ny famia raha maro fandratana hoe tiamona anao ny hira izay efa nomanin'izy ireo.